taorian'ny feonan'ny délégation Turka tamin'ny ministra misana ny fambolena sy ny fiompiana dia noraisy ny sekretera-panjakana eo amin'ny ministera-ny raharaham-bahiny misana ny fiara-miasa izy ireo. Maro raha nambarany ity sekretera-panjakana ity ny siatrasa iara-miasa amin'ny firenena Turka. Taorinan'ireny fandalovan'ny président turc Tayyip Recep dia nafana ny fifandraisantsika amin'ny firenena turka. Niresaka tamin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Rajaonarimampianina izy tamin'izany fotoana izany dia hoe ny tapaka fadia iara-iasa eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana i Turquie sy Madagasikara. Ary ireny délégation nandalo teo ireny niresaka tamiko teo ireny dia tohin'izay zavatra zay eo amin'ny lafin'ny fambolena, eo amin'ny lafin'ny jono, eo amin'ny lafin'ny fa jono moa zany mitatra ihany koa amin'ny lafiny hoe ataontsika hoe akoaky fiompiana trondro na crevette na ohatran'izany. Zay zany ireny hitanareo tsara angamba fa miaraka amin'ny solitenan'ny ministère-ny agriculture ireny délégation ireny. Ny fampandrosoanan'ny Madagasikara dia miankina betsaka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka dia aitsika zany fandrosoany zany turka zany amin'ny lafin'ny fambolena, amin'ny lafin'ny jono ary eo amin'ny lafin'ny fiompiana koa ka dia tsika malagasy mitady mpampiasa vola ho tonga eto amintsika vonina ny turka.